Pastera Kotor Somisara avy any Fanadina. Fanombavaka lehibe tokoa itika zany no antony ijoroko vavolobelona eto Akorondrano voninahitra ao an'Andriamanitra. Tsy mbola nahazo fanombavaka lehibe toy izao izay hatramin'ny nanompoana en'Andriamanitra. 12 taona nivadiana Evaly tamin'ny 20 Novambra taona 1970. Feno 12 taona rapitso nitokantranonay. Zao anefa indrisy nanampiasain'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga ary izay. Hoe no fomba mahagaga manahoana moa? Amin'ny toerana rehetra izay lehanay dia zao maro ny fangaganan'izy. Misy ny malemy mitsangana, misy ny mona miteny, ary tamin'ny toerana riana dia zao anisy ny lehilahy maty natsangan'Andriamanitra. Navita fiangonana lehibe ihany koa izahay ao Fanadina ao voninahitra an'Andriamanitra. Zao zava-nisy na dia nisy koa zanefa olona momba tonga atao an-tranon'Andriamanitra nivavahana dia sitrana izany. Nefa zao tsy niteraka ny vato. Tao misy amiko be foana ao tokantrano ao. Na dia mampifaly aza raha na dia tiako ary izy dia ohatra misy zavatra banga. Inona zavatra nataonay? Saora nantompo ny ray aman-dreny mametraka an'ireny evangelisation nationale ireny. Ary dia efa misy evangelisation nationale natany Fianarantsoa, natany Tomasina, natany Diego, natany natany Masaka farany teo dia zao miezaka izay vady manantona ny mpanompon'Andriamanitra ary dia zao mino ny vavaka ny ataony ilay mpaminany. Alleluia. Vokatry ny vavaka nataony paster Ratafileo tany Mahajanga dia nahazo zazakely izahay. Mafimafy ny alleluia. Ateraka se tamin'ny 19 Oktobra teo feno ray volana androany ny zanako frère Otiniela ny anarana. Mafimafy ny alleluia. Dia mitsangana manao Andriamanitra. Tsy Abrahama ihany nanaovan'Andriamanitra fahagagana, tsy Zakaria ihany fa pastera Resara ihany koa. Baiboly dia miteny manao hoe minuto mpaminany dia ho ambina ianao. Isaliana lehibe ao tokantranonay ankehitriny. Faly ny olona rehetra Fanadina ary dia mirotoroto manatitra zany ropatsa izany. Ary tanteraka ny tenin'Andriamanitra manao hoe faly sy ravoravo ianao ary maro ny faly miaterahany. Miteraka ny mombo. Ka noho izany misaotra ny tompo aho ary misaotra ny mpanompon'Andriamanitra paster Leo Ratafy. Efikasy ny valom-bavaka vavaka nataonao paster. Tena faly aho, tena faly aho, tia nisiarika ny zavatra aho na sasakely izay ankehitriny. Etreny zany hoe fama mifolo taona tsisy nanao papa. Paster, misy manao dada ihany fa ianao hoe tsy nanako ianao fa le tena naterako. Faly satria nahazazakely izahay. Tiako ianao mba hiteny papa frère Otinier, arabaina papa frère Otinier mitsangana ataontsika dia mba manao zaza io. Apetra misaotra tompo, misaotra ny tompo, misaotra ny Jesosy, misaotra ny mpanompon'Andriamanitra paster Leo Ratafy fa tena nambalo vavaka anay tompo. Dia hoy ny vatoko manao hoe na dia voateraka ray volana dia mandehana misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ny Akorondrano ianao. Alleluia. Ary dia toky eto mijoro vavolobelona aminao fa tena faly aho, faly aho satria faly vavaka lehibe saka zao saiko ny joro vavolobelona eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehanao. Faly paster Leo Ratafy. Azoko nataona andivina tsy hoan'i Jesosy voninahitra. Maro ny olona takizany fanovavana Andriamanitra mivavaka noho ny fitiavana faminam-pony. Andrositsika misy manota mila famonjena manana olana amin'ny fanany. Ina moa ny olana amin'ny fanany olo hoe ho fatotry ny fahotana
toa tsy haiko mihitsy ny miala amin'ny vazaran-dratsiko lavo matetika aho tsy tratrako ny fenitry ny famasinana izay takiny ny tenin'Andriamanitra amiko. Misalasala aho ny amin'ny mandrakizayko ohatran'ny hoe matahotra ny hofaty aho. Tsy misy fahazoanantoka fa raha aho Jesosy ohatra ny olona tsy voaray aho manameloka fieritreretana tsy manana hafanam-po aho mangatsiatsika ny fanahy. Tsapako fa maimaina aho tsy manana fotorotoro sy mihorakoraka. Ny amiko ity tao eritreritra hoe ilonzany fanahy masina ve aho tatak'izany ady-panahy eo amin'ny olona manana olana ara-panahy. Hivavaka isika vonjain'Andriamanitra ny ianao fanahana rehetra ao ampisotroan'Andriamanitra. Izay anisan'ny toroteny lava toroteny aho nefa dia nonotra ny fotoana lavabe banga izay tsy mitraiko dia mitetiko. Dia raina ny tompoko mino amin'ny fahalemem-panahy, mino amparetana, misaotra anao sady aho ny amin'ny fahafononanao hiaino ny toroteny. Dia tonga soa amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra sika rehetra. Tiako raha mba ho raisinao tombotsoanao ny miaino ny tenin'Andriamanitra. Iloha hevitra ambara eto n'ity maraina ity dia momba ny fanjakan'Andriamanitra ihany. Eritreritra hoe sao dia efa mba leo amin'ity loha hevitra ity ny olona. Kanefa maniry ihany fanahy ato anatiko aho. Mbola hanohy ity loha hevitra ity. Misy tepoka roa momba reto mahakasika izany. Toy izay fanambady. Ny voalohany izay nolazainy apôstôly momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ny amaranantsika azy dia lesona avy amin'ny mpitoro manokana teny ho an'ny endry. Ireo no famarinana ambara aminao ity maraina ity ho amin'irany ianao azo fahasoavana be dia be. Dia raina ny tombo. Lioka toko fahaefatra dimy fahatelo amby efapolo. Jesosy miteny amin'io mandinin'io hoe tsy maintsy mitory ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa. Lioka toko fahavalo ny andininy voalohany. Hitantsika ny asan'i Jesosy fa nitety vohatra izy mitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra.
ary milioka toko fa 5 faraika amin'ny folo misy voaka maro izay nalalan'i Jesosy nanaraka azy ary nandray azy izy kalakao amin'ny olona ary nilaza tamin'ireo olona ireo izy ny mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Ao milioka toko fa 5 faharoa naniraka ny mpianany izy nitory ny fanjakan'Andriamanitra. Luka toko fa 5 nitaona olona izy ary notadilo hoe mandianaka mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Ny asan'ny apôstôly misy lehilahy evangelista anankiray toko fa 7 dia Filipo zany nitory ny amin'ny Jesosy sy ny fanjakan'Andriamanitra tany samy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 9 fahavalo Paoly niady hevitra nampanaiky ny olona ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 20 Paoly dia nanambara hoe tany amin'ny naleko nitoriako ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7 sy ny 9 tena anaty fotoana be mihitsy izy ny resaka momba ny fanjakan'Andriamanitra. Izay hotenenina averiko izay nolazainy ny apôstôly momba ny fanjakan'Andriamanitra. Tiako manome fanamarihana ity voalohany araka ny fantatsika fa ireo apôstôly ny tompo ireo dia olona nomena tompo tsy manokana ny alala ny zava-miafina momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ianareo nomena alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nandritry ny fotoana niarahan'izy ireo tamin'i Jesosy fony tetỳ an-tany Kristy dia nandre toriteny avy amin'ny Jesosy mivantana izy ireo, nandre fampianarana avy amin'ny Jesosy mivantana izy ireo makasika ny fanjakan'Andriamanitra. Ary satria nianatra teo anatrehan'i Jesosy izy ireo dia nomena fahalalana ny amin'ny zavatra momba ny fanjakan'Andriamanitra dia nasay Jesosy nandeha nitory zany zavatra reny avy tamin'i Jesosy. Izay zavatra re avy amin'i Jesosy dia ilaina toriana. Hoy Paoly hoe izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa. Hoy izy any amin'ny Timoty hoe izay renao tamiko teo anatrehan'ny vaovao-belona maro ilay Timoty dia mba tolorin'olona mahatoky izay mahay mampianatra ny hafa. Ho an'ny mpihinana ny tenin'Andriamanitra, anona ho an'ny mpihinana azafady, vo ho an'ny mpamafy. Raha olona maniry toriteny ianao dia minono ny tenin'Andriamanitra. Ary misy fiangonana anankiray izao ny azy fampidirana olona ao amin'ny asa fanompoana. Ny azy dia misy fantarana anankiroa, fiangonana lehibe zany eto amin'izao tontolo izao. Tapony voalohany dia fianarana ny tenin'Andriamanitra, dia omena fotoana mametra-panontaniana io. Tapany faharoa fitoriteny ilay pastera mpitarika.
dia ny olona rehetra mpino rehetra dia mpianatra ny baiboly avokoa. Raha ny marina isika rehetra dia tokony mpianatra ny baiboly avokoa, mpandalina ny baiboly avokoa. Eto moa dia misy kilasy manokana hoe sekoly ara-baiboly. Manambara toerana izany koa izay rehetra miditra amin'ny sekoly ara-baiboly dia mpianatra ny baiboly. Ny mpino rehetra dia tokony mpianatra ny baiboly avokoa. Olona mankafy tia ny famakiana baiboly. Amen. Ary tsy misy olona tokony homena andraikitra ao am-piangonana raha tsy mandalina sy mianatra ny baiboly. Na mpiandraikitra section na mpampianatra sekoly lahatra io, na servisy akay io, na mpitendry mozika io, na mpanaty rakitra io, na mpitoroteny laika io, na evangelista na pasteur. Amelahana rehefa resaka zavatra kely aho tamin'ny fanadikadinana nataonay tamin'ireo olona izay fatarina hoe iza reto lehilahy sy vehivavy efa teo amin'ny centre ny fianarana fiofan'ny mpanompon'Andriamanitra reto, impiry isan-taona ianao no mamaky baiboly? Impiry ianao izay namaky baiboly? Ny sasany indray mandeha ao anatin'ny eni-taona, indray mandeha isaky ny 2 taona. Tena nampalahelo izany ary hijerena zavatra. Olona hitarika, olona hampianatra ny baiboly izay nampianarina ny amin'ny fanokana tena, ma tsy handeha hitady vola ary tsy hanompo tontolo, kanefa tsy mahavaky ny baiboly ao anatin'ny taona anankiray, mamenatra, mampalahelo. Dia nitakina hoe miverena mamaky ny baiboly farafaratsiny indray mandeha isan-taona. Ho anahy koa dia tsy tiako mihitsy ahy misy tenin'Andriamanitra tsy fantatro amin'ity boky ity. Tsy tiako mihitsy aho hoe misy hevitr'Andriamanitra ka tsy ho fantatro. Maria koa izay mbola tsy mazava amiko dia entiko mibavaka dia manontany ny rahalahy raha ohatra ka misy mpanompon'Andriamanitra azoko nontaniana, toy izany ny fiainako izay akaiky ny baiboly, akaiky n'Andriamanitra. Halleluia. Asa miresaka fa fony teo amin'i Jesosy ny mpianatra dia nampianariny momba ny fanjakan'Andriamanitra ary nasainy toy izany. Ary hitantsika fa nitory an'izany izy ireo, loha hevitra nitoriany izany, nampianariny izany, nampianariny apôstôly.
asany apôstôly toko fasily ambin'ny folo efa nyteneniko teo a nefa tiako voakina ny andeniny fahavalo niditra tao amin'ny sinagoga Paoly ka niteny tamin'ny fahasahiana 3 volana ny ady hevitra sy nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Asany apôstôly toko faharoapolo andiny fadimy roapolo ary indro ankehitriny fantatro fa tsy hita nytavoko intsony ianareo rehetra izay naleko nitoriko ny fanjakan'Andriamanitra. Andahoan'ireo olonareo Paoly fa tsy hita nytavoko intsony nareo rehetra izay nitoriko ny fanjakan'Andriamanitra. Ary amin'ny toko fahavalo amby roapolo ny apôstôly Paoly dia niteny ny andiny fahatelo amby roapolo ary rehefa nanao fotoana taminy ireo dia maro nakeo aminy tao an-trano nitoerany ary nanazava sy nanambara taminy ny fanjakan'Andriamanitra izy nanomboka ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ndiny faraiky amby roapolo nitolo ny fanjakan'Andriamanitra Paoly dia nampianatra zavatra maro mikasika an' Jesosy Tompo Kristy tamin'ny fatokiana rehetra. Paoly lehilahy izay nanao zava-dehibe ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny epistely nosoratany dia niresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fomba tsara izany nataony Paoly izany ary tokony hiresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra isika. Dia raha Andriamanitra amin'ny Salamo 5:10-20 fahafolo ka hatramin'ny 7:10 dia manambara ny vokatra ny fiainam-pamasinana amin'ny olona masina. Izao no voasoratra: Jehova o, hideranao ny asanao rehetra. Alleluia. Ary isotranao ny olonao masina, ilaza ny voninahitra ny fanjakanao sady hiresaka ny herinao mba ampahafantarina ny zanak'olombelona ny asany lehibe sy ny haben'ny voninahitra ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao ary aharitra amin'ny taranaka rehetra mifandimby ny fanampana. Ny olonao masina hiresaka ny fanjakanao, isotranao sy hideranao izy. Koa rehefa mba miresaka ihany ianao dia atao kendreo ny mba hiresaka zavatra momba ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe ny fanjakan'ny ahoana ny tena hoe le mpanao gazety teto ahoana ny fahitanao ny toe-dara-pirenena tsy dia mpanao politika ka tsy dia afaka hiresaka ny amin'izay. Tena niteny sy miresaka momba ny fanjakan'Andriamanitra ny apôstôly toa an' Jesosy ihany. Satria nanao izany izy ireo dia tsy diso ary ohatra ka mamelombelona ny firesana ny fanjakan'Andriamanitra eto anivontsika eto. Marihako fa mifidy manokana mihitsy aho mba hiteny izay zavatra nolazain'ny apôstôly Paoly. Ary toy izao ny zava-misy rehefa mandinika ny teny izay lazain'i Paoly momba ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia anomeanao fahalalana izy ny toetoetry ny fanjakan'Andriamanitra, ny fisehoany ny fanjakan'Andriamanitra, ny fomba hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny zava-misy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fomba fiainana rehefa tafiditra misy olo ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary ny tokony atao momba ny fanjakan'Andriamanitra. Anjarantsika ary ny manavaka ny
nareo rehefa resana zay zay toy tahin'Andriamanitra ny ianao tompoko. Haleluia. Dia raha Andriamanitra ny iza itsangana isika anao hira anankiray 7:7 ny faniriko manaingila mavesatra ka tsy hoe no ny antony ara-pahasalamana dia tsy afaka mitsangana tsy manio afaka mipetraka mambola velona inao koa.
Ny apôstôly ny nanambara hoe mpanjaka Andriamanitra. Hitanao zany ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo, Timoty voalohany toko fahaenina andiny fahatelo ambin'ny folo. Ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo misy teny hoe: ary ho an'ny mpanjaka mandrakizay tsy mety maty tsy hita, lay any Andriamanitra endriny ny laza sy ny voninahitra mandrakizay amen. Timoty voalohany toko fahaenina andiny fahatelo ambin'ny folo, mahita teny ianao ao: ny andriana finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sady tompony tompo. Amin'ny boky ny fanambarana toko voalohany andiny fahadimy, Jesosy nolazaina hoe lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Amin'ny toko fafito ambin'ny folo fanambarana andiny fefatra ambin'ny folo, ary eo amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahaenina, Jesosy tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Mpanjaka Andriamanitra. Satria mpanjaka izy dia manana fanjakana, ary ao amin'ny fanjakany no hitondrany, ary misy ny fahefany sy ny fanapahany na ny rafi-pandaminana ao amin'ny fanjakany. Petera voalohany toko fahaefatra andiny faaraika ambin'ny folo, toko fahadimy andiny faaraika ambin'ny folo, fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Ny fanjakan'Andriamanitra dia mandrakizay. Lioka toko voalohany andiny fahatelo amby telopolo, ny fanapahany tsy anam-pahatapera. Raha mamaky eo am-bokin'i Daniela ianao toko fahaefatra andiny faaraika amby telopolo, toko fahadimy andiny fahatelo amby telopolo, toko fahafito andiny fafito amby roapolo, toko fahaenina andiny fafito amby roapolo, dia miresaka io le toetra ny fanjakan'Andriamanitra io, fanjakana mandrakizay. Dia raha ny tompo, ny fanjakan'Andriamanitra dia masina ary marina. Lazaina izany satria misy fahamasinana sy fahamarinana ao amin'ny fanjakany. Ny teny fanapahan'Andriamanitra dia te-pahitsiana ary teny fahamarinana. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahaenina andiny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo, moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mety hofitahana ianareo na ianao. Fa na ny mpanao vetaveta, na ny mpanao sampy, na ny mpakavaton'olona, na ny sarim-bavy, na ny sodomita, na ny mpangalatra, na ny mpihira, na ny mpimamo, na ny mpanaratsy, ny mpanao akeriny, dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Mitanisa ireo karazany olona na sokatsy olona tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny soratra masina eto. No fitininy hoe olona tsy marina, diazava izany ny mpanao vetaveta, na amin'ny fiteny, na amin'inona na amin'inona,
ny anaovana izany fahavetavetana izany. Ny mpanompo sampy ny baka vaton'olona, ny sarim-bavy lehilahy teo vehivavy angana manao fitenina vehivavy, manao vavy, manao lavavolo, tsy fantatro ngamba manao zipo raha ohatra ilay izany. Foanany mihitsy ny fahafantarana azy hoe lehilahy izy. Ny sodomita, lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy. Ankehitriny moa dia mandrentsika hoe misy ny fanambadiany lahy sy lahy ary misy ny fanambadiany vavy sy vavy. Fahotana amin'ny andro farany izany satria ity taranaka ity dia amerina indray ny otany Sodoma sy Gomora izay niravahan'Andriamanitra tany aloha miloha ny verenan'i Jesosy eny amin'irao. Ny mampalahelo dia ny olona nahita fianarana sy manan-katao mihitsy no voafatotry ity fahotan'ny lehilahy manambady lehilahy ity na vehivavy manambady vehivavy. Aokitsika hivavaka ho amin'ireo mpamolavola lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakantsika. Mba omen'Andriamanitra fahatahorana azy izy ireo ka tsy ho-kena mihitsy eto amin'ny tany fanjakana malagasy. Lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady. Mampalahelo ankehitriny fa misy mitolona ho kristianina dia manamasina ny fanambadiany lahy sy lahy ary vavy sy vavy. Ireny ilay pastera, isan'ilay pastera santroka amin'izao andro izao. Ny sodomita aretina mahazo ny olona. Lehilahy izy anefa mila lehilahy, vehivavy izy mila vehivavy. Raha misy na dia iray ihany azy eto voafatotro izany fahotana izany dia tokony hibebaka. Ny mpangalatra, nizaniza maka zavatra tsy azy dia mangalatra. Rehefa maka tsy anao ianao dia mangalatra ianao izay. Rehefa miboto ny zavatra izay an'olona any aminao ianao fa tsy naverinao dia mpangalatra ianao izay. Raha nitroso ianao nefa mini tsy amerina troso ary tsy manana tanjona andotroso dia mijanona ho alatra izany. Ka ny mpangalatra tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpierina, ny mpimamo, mpisotro toaka, ny mpanaratsy, manendrikendrika, manaratsy, zao io ny olona, zao iny olona iny, kanefa tsy marina kosa. Mpanao akery, olona mpandika lalàna sy mpanao andisa. Voarara hoe aza manao an'io, misy barazy mbola tro ihany. Masy fanjakan'Andriamanitra, famasinana no ao aminy, ko ny olona tsy marina tsy mba mitovy ny fanjakan'Andriamanitra.
amin'ny Galatiana toko fahatiny andimy fasivy ambin'ny folo. Galatiana toko fahatiny andimy fasivy ambin'ny folo. Hitantsika fa Paoly nytanisy miasa nofo. Raha mandeha ara-nofo ny olona, velona araka nofo ny olona. Izao no lazainy Paoly andimy fasivy ambin'ny folo. Fa miariary miasa nofo dia izao: fijangatsangana, vetavetana, fatono, fijejetrona ara-panahy, fanontotsampy, fanaofanaoto ratsy, fankalahana, fifandirana, adilahy, fahatezerana, fifampandaniana, fisarahana, fampisondranana amin'ny finoana, fialonana, vonon'olona, famamoana, filalaovan-dratsy, ary mitohy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa zay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Niza velona araka ny nofo. Ao amin'ny nofo misy filana. Ary ny fanahin'izao tontolo izao dia manetsika filana. Aza tian'izao tontolo izao na ny zavatra amin'izao tontolo izao, fa raha misy tian'izao tontolo izao tsy ao anatin'ny fitiavana amin'ilay. Fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao, dia filany nofo, filany maso reraka amin'izao fiainana izao, tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Filany nofo mitarika ny olona ao amin'ny fitsangatsangana, ao amin'ny fivetavetana, ho amin'ny faritoana, fijejetrona ara-panahy, fampipotsana. Ireo voatanisa ireo. Izay manao izany tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra ho isan'ny olony fanjakany izay miaina amin'ny voatany toy izany. Efesiana toko fahadimy ny andininy fahadimy. Fa fantatrareo izany fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny vehivavy mpivarotena, na ny olom-betaveta, na ny olona mpierina izay manompo sampy. Aza mety ho fitan'ny olona amin'ny teny foana ianareo. Izany zavatra izany dia mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanakiny tsy fankatoava. Ko aza mety hipiombona aminy ianareo. Ny toetra ny fanjakan'Andriamanitra miavaka dia masina. Famasinana ny mendrika ny traminao ny amin'ny rehetra iainana jehova. Dia manamafy ny hira voalohany izany izay ao amin'ny fiaranantsika: masina ny lanitra feno voninahitra, ny oto ny sotavenitra. Ary amin'ny boky ny fanambarana hitantsika ao amin'ny farany ny teny hoe tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina. Fanambarana toko faraiky amby roapolo ny andininy fahafito. Ny fanjakan'Andriamanitra, hoy Paoly amin'ny Romanina toko fahaefatra ambin'ny folo, dia raha ny tombo. Ny andininy fahafito ambin'ny folo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ny fihinana sy ny fisotroana, fa famarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Misy famarinana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Famarinana no tokony ho ao an-tranon'Andriamanitra.
misy fiadanana filaminana satria Andriamanitra tsy tokony fikotranana fa fiadanana. Misy fifaliana koa, tsy fifaliana ao amin'ny ota nefa, tsy fifaliana ao amin'ny nofo nefa, fa fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Mampatsiaro antsika izany. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ao ny fanatrehan'ny fanahy masina, mitondra fahamarinana, mitondra fiadanana fitsara, ary mitondra fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Manaitra kely le teny eto hoe tsy ny fihinana. Ka ina moa ny fifaliana raha ohatra ka tsy misy ny sakafo? Indray dia tsy hain'ny olona ilay manavaka fety izy. Tena sakafo be ty androany ty. Mihinana ny matavy sy ny mamy tsy lany. Ifalifaly tokoa ny olona maro fety. Ao ny toaka, ao ny zava-matavy, ao ny dia, ao ny baly. Mety hitondra fifaliana vetivety ny ota. Baiboly miteny Mosesy nividy niara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay na fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Ny filany nofo, ny fafinaretana ara-nofo dia mety hitondra fahasambarana vetivety. Fa tsy tahaka izany ny zava-misy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Fifaliana sasany amin'ny olona, fifaliana sasany manafitoana olona, ny mandratra, ny mampahory. Avy aiza ny fifaliana izany? Fifaliana avy amin'ny devotry. Fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia hafa kely kotra. Fahamarinana no ao, fiadanana sy fitsaharana no ao, ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Raha miteny ny soratra masina hoe tsy ny fihinanana dia tia mihitsy ny olona tia hanina, tsy tia sakafo izy. Izay manao ny kibo ho Andriamanina, kibo ho Andriamanina, sakafo, 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 milety, 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 mijosy no sakafo, mivarotena no sakafo, manoto no sakafo, manompo, sampo no sakafo, mamololo no sakafo. Hoe rehefa asy ty dia ataoko, fa azahoako vola mba hihinanako aniny. Na tsy akasitran'Andriamanitra azy, ny kibo no Andriamanina, ny famenarany voninahiny. Ny jetilisa ny fatrampitampila hanina. Ary izy ireny no tsy fisiany fanantenana ho faty antsika raha mihinana misy koa androany fa raha pitsotsika ny ho faty. Ho faty ihany aho, raha pitso aho ho faty, alao aho hihinana, alao aho hilety. Raha tokony asiany fiamenana hiandro ny tendana izy mba tsy ho fatrampilana loatra.
navoany eto mahafinaritra mateza sy matehinana ny voankazo otana teraka ny fitiavakanina no nyvarotany esao ny fisokina mehoahy ny fiso mehoahy ny mena io mehoahy mety ary ny fisokina dia maikaona ty mitandrema mba tsy hinana zavatra mamono ny fanana aza mianina no hampanotanao aza ny sakafo no animba ny firaisanao amin'Andriamanitra fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny finana tsy mifinana ndreo dia misy eritreritra an'izany fa ny teny ateto any misy finanana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra sambatra n'olona izay nasaina ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy fantatsika koa izay mbola zavatra omeny tomboantsika any a fa avela hinanao ny azonaina isika rehefa tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa mampiseho fomba finanana raha misy hinana okizy hinanao voninahitra Andriamanitra dia raha Andriamanitra ny am'izany Korotiana voalohany toko fahavolo andiny faraika amin'ny telopolo minana sy misotro ho voninahitra Andriamanitra aza diny koa fa efa miaraka amin'ny Jesosy tsika dia hoy izy ao amin'ny fanambarana toko fahatelo andiny ny faharoapolo dia hiditra ao aminy aho ka hiara ny sakafo za dia teny bate ititiny aminao amin'rehefa mikarakara sakafo ianao dia mangataka ny fanatrehany tompo mangataka ny fitahiny tompo amin'ny sakafo move mihinana zay voatengin'Andriamanitra ho aminy ianao avyaizina moa ny sakafo eo ambony latabatra ao sy eo ambony volianao reo tamin'ny fomba ahoana ny nazahoanao azy nazahoanao tsodrano avy amin'Andriamanitra ve ny finananan'ireo ary fotedian-tanany Jesosy mba nihinana ireo a Jesosy aviatreo taeo sakafonay miarahaminay ianao fa raha fantatrao Jesosy za tsy mihinana anio iara misakafo aminy aho fa zay voatengin'Andriamanitra hitahinanao no azo anao ny teny fikasana hoe manompoba ny fompoandriamanitra ao dia tany aminao sy ny ranonao izy ary isoviny aminao ny aretina ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery Paoly ihany no ny teniny io Korotiana voalohany toko fahaefatra andiny ny faharoapolo fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery eto aho a dia tian'ny fanazavana ny tena fisehoana ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny ihany fa misy asa mahagaga izay ataon'Andriamanitra miaraka amin'ilay teny Matteo toko faharoa ambin'ny folo andiny valo amby roapolo Luka toko faraika ambin'ny folo andiny faharoapolo raha ny fanan'Andriamanitra no mampitevona dia tonga eo aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy niasa miaraka tamin'ny fanahy masina fanan'Andriamanitra hoy izy no androako tevona tonga eo aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'io ratsan-tanan'Andriamanitra no mampitevona eo aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy lay naseho andravany asa-devoly
voaositr'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery na ndenitena anao soa na nasitra na zay rehetra azo heron-devoly satria Andriamanitra nomba azy ny teny hoe fanantsova tompona ato amiko izy nanosotrana nirakay itoro-teny somavany lehilahy nasoan'Andriamanitra teo amin'ny Israely vavolombelona nambara azy tamin'ny famantarana sy ny fahagagana zay nampanaovan'Andriamanitra azy teo amboniny. Jesosy teniteny fa tsy misy asa mahagaga na asa lehibe nataony raha tsy niaraka tamin'ny herin'Andriamanitra izy. Fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Herin'izy ao herin'Andriamanitra, herin'i Jesosy Kristy, herin'ny fanahy masina. Ao amin'ny Korintiana toko 2:2 dia nilaza Paoly ny amin'ny famantarana m'apôstôly azy. Apôstôly iza moa, inona moa olona manao? Ny apôstôly dia tsy inona iraky ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ambassador ny landy, masovoan'ny fanjakan'Andriamanitra, iraka solon'ny Kristy. Toan'Andriamanitra miteny aminareo hoe izany ny apôstôly. Ilay fanjakan'Andriamanitra any an-danitra dia nanefa iraka ety ambonin'ny tany apôstôly, ambassador, masovoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Paoly, ny famantarana m'apôstôlia dia natao teo aminareo tokoa satria tamin'ny faretana rehetra famantarana sy fahagagana sy asa lehibe. Raha tena irak'Andriamanitra marina ny lehilahy anankiray, vehivavy anankiray dia mampiseho ny herin'Andriamanitra. Ny tompona niraka pofoy amin'ny fanehoana ny herin'Andriamanitra. Za apôstôly Jesosy Kristy pofoy amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Za mpanompon'i Jesosy Kristy pofoy amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Za olo ny fanjakan'Andriamanitra pofoy amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Za zanaky ny fanjakan'Andriamanitra pofoy amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny, tsy miankina amin'izay lazay ny vavanao, miankina ihany koa amin'ny herin'Andriamanitra izay miaraka aminao. Amin'ny Korintiana voalohany toko 5:1-2, Paoly teny tampony, tsy apôstôly va ho izy, tsy olon'afrika va ho izy. Maro izy no miteny hoe tsy apôstôly aho, ianareo mitomboka sema apôstôlin'Andriamanitra. Satria rehefa nitoroteny taminareo aho dia nibebaka ianareo, niovafoy ianareo, nateraka indray ianareo, narefa soavan'Andriamanitra ianareo, ary tsy misy fanomezana zay tsy azonareo. Nazo antoka anareo faovavotsy. Zany profo apôstôlin'Andriamanitra. Ianao anie mahatsapa hoe le nitoroteny aminao hoe na avy amin'Andriamanitra io na tsy, fa nahoana nisy fetraika ny tany amin'ny fananao nitoroteny? Nahoana ny lasa nitomany sy nibebaka ianao? Nahoana ny lasa nahiratra ny masom-pananao? Nahoana ny lasa tivavaka ianao? Nahoana ny lasa mivoafoy ianao? Nahoana
vanim-bavaka ianao raha tsy avy amin'Andriamanitra izy tsisy vokatra toy izany. Tomboka sy maha-apôstôly ny Kristy. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Tsy hoe afaka miteny fotsiny hoe izany dia manana ny fanjakan'Andriamanitra atao anatiko nefa tsy misy hery ao anaty. Tsisy hery ao anaty. Tsy misy herin'Andriamanitra ao anaty. Mpandaky ianao raha izany, minombo anao raha izany, mamita teny ianao raha izany. Fa izao ny vavolombelona raha ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra, ao anatinao ny herin'Andriamanitra. Hoy Paoly, izahay dia vilany tany ihany, nofo mandray ihany izahay, fa misy hery ao anatinay, ho an'Andriamanitra ny lehibe ny hery. Afaka miteny be dia be momba an'Andriamanitra isika, ary afaka miteny zavatra be dia be momba an'Andriamanitra. Afaka mitoro-teny be dia be momba an'Andriamanitra ianao, ary afaka mitoro-teny sy mitoro-teny be dia be momba an'Andriamanitra ianao. Afaka mihaino fampianarana be dia be momba ny Baiboly na izay boky masina ianao. Afaka miady hevitra ny amin'ny soratra masina mandritry ny taona maro. Fa rehefa tsy misy fisehoan'ny herin'Andriamanitra, manafaka amin'ny voatany, manompa fiainana ho tonga olo vaovao, miteraka fahamasinana sy taim-panaraka an'Andriamanitra, dia tsy ao izay ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka manao amena ve ianareo? Ny fanjakan'Andriamanitra dia miaraka amin'izy. Ary ireo lehilahy sy vehivavy nantsoin'Andriamanitra, nifodian'Andriamanitra mba ho ao amin'ny fanjakany, ho ao amin'ny tontolo ara-panahy, dia nomeny asa fanompony toy ny mpaminany, toy ny apôstôly, toy ny evangelista, toy ny mpampianatra ny ten'Andriamanitra, toy ny pastera izay mpitaky, dia olona manana ny herin'Andriamanitra, itoerany ny herin'Andriamanitra, etseny ny herin'Andriamanitra, voaositry ny herin'Andriamanitra, mitondra fahatsapana eo amin'izay tenenany fa nandray fikasiany tompo. Fantatrao hoe ny ambasadôro eto amin'ny firenena malagasy dia misy ambasadôro avy any amin'ny firenena samihafa. Ambasadôro maurisiana, ambasadôro ny indiana, ambasadôro ny frantsay, ambasadôro ny egyptiana, ambasadôro ny suisse. Jereo toeran'izy ireny misy ny drapeau eo, ary eo ambasadôro ireo dia olo-pirenena hafa manana ny maha-izy azy manokana, manorona ponenana ary manana ny faritra isany eo amin'ny firenena anankiray. Ny fanjakan'Andriamanitra izay manana ny foibe eny an-danitra dia nandefa iraka izy izay ambasadôro masovoany manangana fiangonana etya amin'ny firenena aty amin'izao tontolo izao. Arinana to mampita ny hevitry ny fanjakana izy amin'ilay firenena misy azy. Dia tsapanao fa ty ambasadôro ty olo, ohatra ny Amerika ny ambasadôro
ny Amerika tokoa ty tena miteny anglisy izy le solany sy ny haingony rehetra ary mitady tombontsoa ny Amerikana izy koa raha mba zotolo Kristy ianao satria lehilahy ny ran'Andriamanitra vehivavy ny ran'Andriamanitra ka hoeno evangelista tsara izany pasteur tsara izany mpanompon'Andriamanitra tsara izany mba tena masovombo ny fanjakan'Andriamanitra trovenao mba tena mitondra afaky ny lanitra trovenao ary ao aminao ve ny anafahana zay hofatotry ny devoly anasitranana marary zay ny ran'Andriamanitra maro milaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanamazy. Halleluja! Ireo ny ran'Andriamanitra ireo tena ndeha nitoroteny amin'ny toleny ny tompony ara-niasa taminy nanamarina ny teny tamin'ny famantarana sy ny fagagana ny azy ny teniko sy ny toroteniko Paoly dia tsy tamin'ny teny fahelena marevaka fa tamin'ny fanehoana fanamasina sy ny filazantsarako dia tonga tamin'ny fatokiana be tamin'ny fagagana tamin'ny herany fanamasina. Andriamanitra miaraka manambara amin'ireo olona zay olony tokoa zay olony fanjakana amanino amin'ny famantarana sy ny fagagana tsy tokony hiamina fotsiny ny lalany anarana sy titrato ny olona ny mpitoroteny olona paster zay misangana mampivavaka paster zay misangana mitoroteny iny paster anay zany tokoa mety natao paster satria tsy misy ny tena paster mety atao evangeliste allo ao tario zay tario allo nao ranga mba mitoroteny ame fa ianao mba mahay tsy manana lay anso akory tsy manana le fanendren'Andriamanitra akory mba nao an'izany asa izany mangataka amin'Andriamanitra isika mba ho fantatsika hoe ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny famohery ny fatongava ny fanjakan'Andriamanitra dia miaraka amin'ny hery manova olo manafaka olo eo am-pelantanany devoly manamasina fiainany olona ary mitondra atsika hivelona amin'ny famasinam-piaina ny famanitren'Andriamanitra. Matoa misy olona mio ve toa dia eto zany herin'Andriamanitra matoa misy fahatsapana eto hoe miova aho zao fagagana nataon'Andriamanitra tamiko dia misy fanatrehany tompo eto zay miasa manao asana za tsy mahay manaova fon'olona fa zay matorotoro fon'olona dia asan'ny fanamasina zay mampiteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona dia asan'ny fanamasina matoka ny toroteny manaraka anao any amin'ny alenao any ka manosika anao akatory dia asan'ny fanamasina satria zahay miasa miaraka amin'ny herin'Andriamanitra. Halleluja! Na inona fanajana na inona filazana hoe tsy izy io tsy takizao io takizao io jereo ny vo manao ahoana ny fahatsapanao inona ny zavatra tsapanao zany vavolombelona fampitory ny fanjakan'Andriamanitra izy dia rao Andriamanitra
taizana nahitanao any mapakita tampiozy tamin'ny vinanao no nahitanaka any amasina tamin'ny vinanao any nahitanaka any amin'ny lehibe ny mpamosavy sany lehibe ny mpanao mazina tamin'ny vinanao no nahita niaraka mivory tamin'ireo hoe atao hoe franc-maçon tsy malala ny amin'izany atoko tsy marina izany miasa miaraka amin'ny Andriamanitra tsy misy mpanompon'ny devoly andeha hoe ndehanao andany andro andany fotoana anao évangélisation nationale ndia amoro olona via itoty tsy misy zany fa ireo zay miteniteny amin'izany mba ina no atono manao inona izy fanjakan'Andriamanitra tsy aminteny fa miaraka amin'ny izy halleluja ry irak'Andriamanitra raisiny hery mangatamba hitoerany hery mangatamba ho ahitseny herin'Andriamanitra ary aoka anana miositra herin'Andriamanitra fa zavatra iray zay tsy mampahomby anao eo amin'ny toerana rehetra misy anao dia tsy fampike io be saina anao be fahalalana ianao manantalenta maro anao fa tsy misy vokatra amin'ny toerana rehetra alenao satria tsisy reo adininao le teny hoe tsy amikerina mimpatanjahana fa mifanako Jehovah tompony maro ny fanjakan'Andriamanitra dia mahery matanjaka noho ny fanjakana misy zao ny voasoratra Hebreo 4:7 koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiroroana isika dia oka isika anana fahasoavana hoe tsika manao fanompoana zay sitak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fatomana eto tany dia misy fanjakana osa malemy ary misy mahantra misy kely misy lehibe eto tany zay sisisa mihoatra lavitra no fanjakany tany ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny salamo 19:1 dia voambara fa manapaka amin'izao tontolo zao ny fanjakan'Andriamanitra fanjakana fitondrana izany misy fahefana misy fanampahana misy rafitra misy tiky misy fitsipika dia raha Andriamanitra raha tianao fantatra ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra mitondro sy manapaka amin'ny fahefana eo amin'ny olona ary fitondrana teo kirikasana sisa ao amin'ny bokyny Daniely dia misy an'ilay sary hitan'ny mpanjaka dia ry amin'ny tongony dia misy mizarazara dia nentiny lazana hoe misy vato zay hitantanana na milina io dia tonga teny ohatra io dia milaza ny fiverenan'i Jesosy anotoro ny fanjakana tany mba hanorona ny fanjakana eto amin'izao tontolo izao amin'ny fotoana fa bokyny Daniela dia misy teny hoe fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay ary ny fanjakana tsy ho rava ary ny fanapahany dia mahatratra ny taranaka rehetra lehibe sy mahery ary tsy to Andriamanitra mpandresy mandraka rehetra izy sy resy anaty izy halleluja halleluja Jesosy mpanjakany mpanjaka tompony fanjakany nandry tsy mba hanisy na ovina na ovina dia raha Andriamanitra ny amin'izany anjova ny fiarovana anjova ny fandresena hoy ny voalazany tompony
Jesosy niteny za efa naresy izao tontolo ao amin'ny fanambarana toko fafito ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo dia hitantsika fa na le fanjakany biby ty azy hiaty amin'ny Jesosy haresy dia raina ny tompo fanjakana mahery ny fanjakan'Andriamanitra ary zay le fanjakana no resinao fantatrao ve zany? Fantatrao ve zany? Tsy nanray fanjakana olosinao fanjakana azo ampiroroiny ampitaolon'ny olona dia mitebiteby andatsako varatra hoe lozako fa niteny hony izy io tokoa ny ambalazy hovonoko ianao dia ho faty tokoa zany hozoroko ianao dia vosona tokoa zany sy nandray fanjakana azo ampiroroiny tsy fanaosana menatsika fa fanamahery dia raha Andriamanitra ny am'izany mitoetry ny fanjakan'Andriamanitra misy atsika sady ao anatsika dia mahery ny fanahy masina dia mahery Jesosy Kristy ao anatsika dia lehibe no zeo amin'izao tontolo zao noho izany dia tokony ahery ianao raha misy kelitely moka hika hoe mahery aho na manakikady azy ianao dia mijere fa tsy maintsy tokon-taky ianao mety ho hitako miaty fa ny fandresena anahy taky zany koa ianao mety ho hitanao miaty fa ny fandresena anao ka na mafy miaty na mafy na manahoana na manahoana fanantenana manoatra no ny mpandresy aho satria lehibe izy atao anatiko no zao tontolo dia raha ho Andriamanitra reseho amin'ny finoana ny fanjakan'ny Satana fanjakany hota zay mety fahafany ny devoly zay mety lera ny devoly zay mety zavatra avy amin'ny devoly aza atao ampitomany ianao zany Satana tsy maintsy miady amiko aloha tsy devoly ianao raha tsy miady amiko tsy zanaka ny devoly ny olona raha tsy manohatra fa tsy maintsy mampiseho mahazanaka ny devoly azy izy amin'ny fanomerana koa raha zanak'Andriamanitra marina ianao apoizy fa tsy maintsy miady amin'ny zanaky ny devoly ianao tsy maintsy manangana aty fanafiana anao ny zanaka ny devoly nefa azakivy asa mamoe fo mijere mandrakarivan'i Jesosy ny fanjakana zay misy ianao dia fanjakana mahery noho ny rahan'i Jesosy dia andresy ianao noho ny teny filazana azy dia andresy ianao noho ny asa ny fanahy masina dia andresy ianao noho ny anjelin'Andriamanitra dia andresy ianao noho ny teny fikasan'Andriamanitra dia andresy ianao ary amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tianao halleloia teneniko zany a mba hitraka zay rehetra mitanandroso lasa sady ny fotoana ny olo mbo vonjy ny Jesosy Kristy eto an-tany amin'izao fiainana ankehitriny izao dia voambala fa zanaky ny mpanjaka olo ny fanjakan'Andriamanitra fantatrao ve zany voninahitra ampenomen'Andriamanitra atsika izany ao amin'ny boky ny fanambarana nanao atsika ho mpanjaka sy mpisoron'Andriamanitra nahoana moa no lazaina amin'ny anarana hoe mpanjaka isika satria zanaky ny mpanjaka zanaky ny mpanjaka mpanjaka dia raha Andriamanitra halleluia olo ny fanjakan'Andriamanitra ianao
olana lain'andriamanitra ho an'ny tenany. Tao amaizina isika teo am-pelantanany devoly nefa nosotomy ny tanan'i Jesosy dia nahafinany ao amin'ny fanjakana. Kolosiana toko voalohany andiny roa ambin'ny folo fahatelo ambin'ny folo. Ka misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara eo amin'ny novan'ny olona masina eo amazava sady nanafika antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ao amin'ny fanjakany zany. Sotreo bebaka mino nolo tena ho an'i Jesosy, saso amin'ny rahan'i Jesosy, vonjely ary efa amin'izay dia tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Iza matahotra ro nividy fa sitraka indrainareo nomenareo ny fanjakana. Indro ao manendry fanjakana ho anareo, natao mpanjaka sosomon'Andriamanitra. Mahafaly anao izay? Olona natsoan'Andriamanitra ho amin'ny fanjakana isika. Tesaloniana voalohany toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo. Zanaka mpadovo mpiray novany Kristy. Romanina toko fahavalo andiny fahafito ambin'ny folo, fahavalo ambin'ny folo. Galatiana toko faefatra andiny fahina fahafito. Novana ny fonao ka tonga ty an'Andriamanitra ianao. Andriamanitra nampanantena fa ny fanjakana dia natao novan'ny olona ty azy. Jakoba toko faharoa andiny fahadimy. Lava loatra raha mbola hiteny aho nefa tena manana zavatra mbarapetsaka. Paul dia asan'ny apôstôly toko fahaefatra ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo. Nampahery ny fanahy mpianatra ka nananatra azy aharitra ny finoana sady milaza fa tsy maintsy amin'ny fahoriana lehibe hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Nolazainy Paoly fa na dia olon'ny fanjakan'ny lanitra aza isika, na iraky ny fanjakan'ny lanitra, tena ho ny fanjakan'Andriamanitra tokoa misy atsika, dia tsy maintsy amin'ny fahoriana lehibe ny hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanao voalohany. Mety ho hitako ny voalohany. Na manavana koa mety tsy rana. Isakaiza koa mety hamatika. Mety ho hita zay. Fanaratsiana sy fanenjena mety tonga. Yesu natsa mety tonga. Filipiana toko voalohany andiny fahasivy amby roapolo. Isika tsy nomena hoe ino ny Kristy fotsiny fa hiaro-pahoriana koa ny aminy. Daniela toko faharoa ambin'ny folo andiny fahafolo. Maro no diovina sofitsiana ary ho sedraina na ho zanatoetra. Tsy maintsy mandalo sedra aho ary tsy maintsy mandalo sedra ianao. Asa matahotra izay fieretanao hoe Jesosy tamin'ny figonana amboka ny fanambarana rindro ny devoly ianao ny sasany reo an-trano maizina anam-pahoriana afony ianao ary voazatoetra fo. Indray dia toatra ny manan-kely ny devoly ary takany hoe atotra ho vonoana ianao ohatra ny hoe nafon'Andriamanitra ianao. Mizatoetra ny fitiavanao Andriamanitra, mizatoetra ny fankatoavanao izy, mizatoetra ny fononao izy, mizatoetra ny fienianana nataonao, mizatoetra ny voady nataonao. Hitana ny teny nomenao tamin'Andriamanitra ve ianao mba hahafahany mirereny aminao. Jereo ny fahorian'i Jesosy nandeha zanaka azy. Jereo ny fahorian'ny apôstôly, ny ambasadôro. Natao farahidiny sy faikany amin'ny olona rehetra izy.
enjehana no amavona nasiana totondry natao fisahany zao rehetra izao zay nanatrika ny apôstôly ny tompo hoe fa tsy hoe rehefa ambasadôrin'Andriamanitra dia mipetraka eo ambony latabatra fotsiny dia matory eo ambony apôsy dia tokatoka ranolava lota tsy ho izao nao fa midevonaka dia aniraka iraka avy any amin'ny ento amelanao hifananana aminao fa raha fantatrao ilay mividy anao raha fantatrao ilay miantso anao dia tsy ampiotsona anao na oviana na oviana izany tsy ampivadika anao na oviana na oviana izany itsôba lehilahy matahotra n'Andriamanitra ny fatiny ratsy nanao ny marina dia mizahana toetra ary mitevony mihitsy nanosika n'Andriamanitra mbanao izany ndao sedra be Joba namany tonga miteny hoe ianao Joba zao nitomany aloha izy rehetra nahitany Joba fa avy ao izy niteniteny izay vokatry ny eny fa hoy Joba na dia mono aza izy dia mbola natena azy any aho mbola namarina ny lalako eo anatreny aho tsy mora akory ny nazo mivadiny Joba fa tena tao anatin'ny fahaverezan-kevitra tanteraka izy fananana ravo zanaka maty ny vady marary ary tsy tatiny raha vehivavy nahita ny fijaliany Joba tsy tatiny tsy hitan'izay natao ka nikialatsaka tamin'ny fakapanahy izy hoe o kalozona n'Andriamanitra ianao dia maty aleoko mahitanao maty toy izay mahitanao mijaly velona ohatra zao mafy aniny marary eny ny mpikarakara mpamatipatika samia ny vola lany le olona ohatra ny eo anatin'ny fonja tsy tatiny vadiny Joba izany mora resany io tompoko mora resany io mahitsika hoe adala ny vadiny Joba fa ngamba hoe raha izao maninona moa raha alainao azy Jesosy alaivo amin'izay izy fa mafy loatra ny mahazo azy mijaly be ohatra zao tatak'izany iny toy ny vadiny Joba fa i Joba nitodika tany aminy ataoko tahaka ny vehivavy adaly ianao fa tsy hosoa ihany raisitsika amin'Andriamanitra fa ny ratsiko fa na dia mono aza izy dia mbola namarina ny lalako eo anatreny fantatra Joba ny mpanavitra azy raha izao dia fantatra fa velona ny mpanavitra ka nalefina zay olo zao simba izao dia hitsanganao any ambara halleluia maro ny fahoriana mety hitanao aza taitry mety angalo tsy fisiny ianao mety voaroka any amin'ny toeram-piasana ianao mety koa ny vatonao mihitsy aza ny tonga fahavalonao mety koa mipiraita-po aminao mety tsy raharanao fa aza tao ampiala amin'i Jesosy izany eto an-tany ahitanareo fahoriana matoky zao efa naresy amin'izao tontolo zao ao amin'ny bokiny ampireo toko faraika amin'ny folo dia mitanisa ireo olo manaza amin'ny finoana tao nanakompona ny fidedadedany hafa tao ny nanakompona ny vavanio tsy ho Daniela daholotsika Daniela aloha dia nisan'ny ray nikompona ny vavanio fa tsy nisy olona tenina efatra tany amin'ny tantara hoe nikompona ny vavanio fa maro tamin'ny maro tsora teo amin'ny tantara am-piangonana natsipy tao anatin'ny davaky liony kely depolio hitanao misy fahasanefana ny papahery dia miresaka ilay olona sasany fotsiny fa raha maky ny boky ny Hebreo ianao dia hitanao ireo olona nazo lasa tsara tamin'ny finoana olo nampitanjahana ny enjehana ny aka fanisona tsy hitanao ve fa samy mpanompon'Andriamanitra Petera sy Jakoba natolotra ho tapatolo fa Petera navoaka ny enjely fa nanana ny fotoana takeoriana ny tantara lasa marikora ihany Petera
tsy tokony kiva ao amin'ny fahoriana ianao ka loza ve misary ve fanetsena fitanjana ve zany rehetrzany mety hitany fa aza tao ampitsika korontongotra eo amin'ny fiasakazana amin'ny fanaranan'Andriamanitra manintsy azy anenjika fa izana araka an Jesosy mankala azy akaala fa izana araka an Jesosy mandora azy mandora fa izana araka an Jesosy mangarizy manangitiangary fa izana araka an Jesosy mamitara mamady zay dia matika fa izao anaraka an Jesosy hoe mamadika kivy ohatsy ititsika araka amin'ny kivy aho no Zia zaho manamarina nanako eo nandre Jesosy mitohy amin'ny diako mitohy amin'ny diako mitohy amin'ny diako mitohy amin'ny diako halleluja zany tokony ataonao finoanao manio fatanjany zay miara-miaritra dia ara-manam-boninahitra mitohy ianao tsy maintsy miaritra miaritra ny mafy raha tahiny voafafy tao amin'ny tany tsara ny zay voafafy tao aminao dia amokatra miparetana izany fa raha voafafy dia ny ambony vatolany sy tany marivo izany raha miposaka ny ainandro tonga ny fakapanahy tonga ny fisantoetra dia malazo zay mitsanatra vokatra tsy maintsy amin'ny fahoriana lehibe no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny firenena hafa any amin'ny tany sasany mba tsy tenenako mafy any amin'ny manjaka ny arabo ohatran'izany mety fetsika martiora ny ankabezan'ny kristiana martiora fa tsy fantatra fa Andriamanitra efa napisy martiora teto Madagasikara ary vokatra ny feretany reny dia izao tsika mahazo fivavahana malalaka be izao ary ny fitondram-panjakana malagasy mamela antsika hiasa malalaka fa tsy fantatra izay ao ataon'Andriamanitra atsoazy tsy haiko aza misy eny izany mety izy fahoriana mety izy izany ka hitondra fanenjehana dia hiala amin'Andriamanitra ve ianao ady ny fahoriana fitsapana izany natao heretana izany natao zakaina izany fantatra Andriamanitra ireny tsy ampitondra mihoatranao izay zakanao Andriamanitra tsy mafohitsika amin'izany izy hoe aminao izy raha ory ianao manohana anao sy mampahely anao izy mihaino vavaka ataonao izy maniraka ny anjenina izy halleluja mandrotsaka ny fanahy ny mpampiony izy mitondrantsika amin'ny vokom-pandresy izy ianao zay manatrika fahoriana ankehitriny hitan'Andriamanitra ho sentinao hitan'Andriamanitra ho fijanonao fa vaona ny masonao aza monimono mahereza matanjara raha manomboka ainao milesinao hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy voarainao lesina iova ny famen-javatra halleluja dia raha Andriamanitra ny amin'izany raha lasy anavavy rehefa miaritra fahoriana vetivety isika dia ampiorina antsika sy ampatanjaka antsika ny tompo ary eo miakanjo fotsy lava nanasa ny akanjo-panahy sy namontsy ny akanjo-panahy tamin'ny rano Jesosy avitaiza moa reo navitan'ny fahoriana lehibe riavaka asa atao ampiotsotra anao ny fahoriana misio teneny eo akaikinao hoe aza atao ampiotsona rahavavy aza atao ampiotsona rahalahy fahoriana halleluja halleluja aza atao ampiotsona dia raha Andriamanitra ny amin'izany betsaka ny tenin'ny Paoly fa angamba tsy dia andro fotoana ilazana azy rehetra aho
tsika ampandrosoa fanjakan'Andriamanitra manangana fiangonana mba nolotena ambasadoron Jesosy tahaka ny Paoly. Halleloia! mitory ny fanjakana mandrakizay andeha miendrika ny fanjakan'Andriamanitra mivavaka tompo tsy ho eto aninako afao miasanatsy aho mba ho tanterako miasa fanompony ary terizana ho any amin'ny fanjakana any an-danitra. Etsika efa manana fanjakana fa raha matokotsika ao amin'ny mahaolo ny fanjakan'Andriamanitra atsika dia hoentina ry amin'ilay fanjakana manakizay izy tsy misy manana any an-danitra ny fanjakatsika. Etsika miandro mpamonjy izay anao fanovana ny tenantsika ho any amin'ilay fanjakana manakizay. Tiako ahitsangana Alleluia! Lasa ny mety ny mivavaka amin'izay. Tiako ny mahampirimo anao izay loko fa misy ny fanjakan'Andriamanitra. Manana maso volo eto Andriamanitra. Manana maso tolo eto izy. Izahay enoko ary mpiara-miasa isika olo ny fanjakan'Andriamanitra. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany manana apôstôly atao Jesosy manana evangelista ato izy, manana mpaminany ato izy, manana pasteur ato izy, manana mpifoteny marina ato izy. Ary mivavao amin'ireny, mivavao aminay. Halleluia! Fa tsisy itsopana na hivadika na hiala amin'ny fiara-miasa amin'ny fanahy masina ka apiditra fanahy hafahafa indray. Oka ho isan'ireo ianao ary ny fanometanana amin'ilay amin'ny fanotarany ny mandray ny fanjakan'Andriamanitra. Lamo ohatrany teny zafona inareo malala indraindray mivavabasy président tsy mahomby ianao président tsy hainao mitondro tsy menatra amin'ny manoatra misaotra zany eo hoe tompo ampianaro ilay isanandro ampianary fona ho an'izay diso amiko ampio ahity amin'ilay tahaka ny itiavanao azy. Tiako mba ho amin'olo zany no ampianariko anao tsy hamaniratsy ny ratsy ny fanaratsiana ny fanaratsiana maleo ny fanahy sy mandefitra ary mivavaka ho an'ny rehetra. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany ho arogeny miantsy laha hoe teo izay tondro siasy ireo tsisy dika ireo aminay sy ampekongatany. Zay tsy mba manana maso mivandravandra fa tahaka ny kankana sy olotra tsy manana tanana edena ary moveno raha ny fanjakan'ny tany ange misy rafitra mako ao ny filoha, ao ny premier ministre, ao ny ministre ny sampamalamasana ary eo koa ny ministre ny fiarovam-pirenena ary eo amin'ny ministre ny fiarovana azy mbola misy gendarme, misy miaramila, misy polisy miaramila, mbola misy tazy tafika anapakapaka, tafika tanety, bere rouge, bere vert. Fa tsy hoe efa misy jiolahy any osy azafady
dia iny ny président Rajoelina fa nandeha midina tany mihitsy dia mitafitafika fa misy mitokona anankitany amin'izany fa nirafitra misy atao fiangonatsika sy ACP CODIS ireo natambatra mba hizonana ny Kristy nefa ataony sasany tsintsino tsy fitondrana rany amin'ny tribunal fa efa tsy voafeny lalantsika dia entina tsika tsika tsy manana polisika misy mafilo gaga fa mbola misy ola manoana ny tole gaga fa mbola misy ola mampahery tsy magaga maro ny matory maro ny viny nanaraka ny satana ianao kosa asa mba manao toy izany hoy aho hoe ianao kosa asa mba manao toy izany miaraha miasa amin'ny ambasadorn'Andriamanitra miaraha miasa amin'ny toriteny famarinana raha mba manambatra ny hery mantsy reho izay nandany ny andro sy ny fotoanany sy ny volany hatramin'izay nitondrako ty toerana ity dia nanohatra foana nanohatra foana nanaratsy foana nandritran'izay mamapolo-taonany izay raha mba niova ny fijery raha mba entina izy ka hoe andaony ray mba hovana ny fijery hotoanantsika io rahalahy io ho apitsika io rahalahy io fa rahalahtsika ihany io tenatsika ihany io mety ho lasa lavitra Jesosy mamonjy mety ho lasa lavitra Jesosy mamonjy saingy tsy zany ny ataony sasany tsy zany ny ataony fa ianao aza manao toy izany halleluia fa tany toety ny fanjakan'Andriamanitra raha izany okanana izany anatinao ianao atomboy ny fanjakan'Andriamanitra raha vao ny fanjakan'Andriamanitra raha vao ny asa sainy fiangona sainy miata amin'ny devoly sainy manohatra devoly aza mena lalana aza mena accès aza mena lalana aza sokafana amin'ny varavarana itilany ny sofinao amin'ny varavara ny masonao amin'ny varavara aza manokina ny sofina amin'ny teny fanaratsiana ny tany fa miditra ny devoly raha miaino reny ianao rehefa niaino ny menaranany ieve dia voataonany nefa olona nanana ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ka raha miaino ny devoly ianao dia voataonany raha miaino ny zanaka ny devoly ianao tsy ampin'ireo anatinao dia milasa marina aminao aho fa hita lalana izy olo fanjakan'Andriamanitra isika na dia eto an-tany azy andeha mendrika izany isika halleluia tsy hoe rehefa ambasadora no dite manao zatsy amerikanina so na ohatra ambasadora za malagasy fa azony le manisy azy maolo-pirenena azy ny ambasadorny amerikana dia mahazony mahamerikana azy ankalazay ny fiantom-pirenena anjaka ny drapeau amerikana ianao ko naizanaizany ianao aseho efa olony lanitra ianao firy ianao an'izany firy ianao an'izany firy ny fonao an'izany horaisin'Andriamanitra ny tananao eny horaisin'Andriamanitra ny tananao eny hotantanin'Andriamanitra ny tananao eny ary natota aminao ny herin'Andriamanitra amin'okanoany anangananao olo mahery Andriamanitra ary nifetaka ny devoly dia tsy ambinina paikatry ny devoly tsisy ambinina Andriamanitra ny iao anao sy tahiry ianao voara miasa ratsy rehetra ianao ahoetiny Jesosy any amin'ny fanjakany eny an-danitra halleluia inao zany ianao
lava za fotoana mamorafonareo raika telopolosonjato raha hotakaka lokanao satana la efavarinao. Halleloia. Hitako mihitsy fa korondevolony lasasana tia ampaherenao tahotra sy aiah koa ve ny tonga manafika anao zareo fa Jesosy fanaresy Jesosy. Maheresy tenenao kaikany maheresy efa nampaherenao ny tompoandroany mahereza mahereza rahavavy mahereza